Salama daholo. Tonga soa eto amin'ny pejana mozika. Nanao vidéo kely fampahafantarana ny tarika tantara kely momba ny Antsamo efa nisy fotoana ihany niarahana tao amin'ny RLM tao amin'ny fandarana Bemiray nampahafantarana ny tarika ny mozika. Fa na izany ary aloha tena vidéo ihany mba misaina maraka tamin'ny taona 2024 no niforona ny tarika. Islamika zavatra koty moa zany no nananganana mozika hatramin'izao ka hatramin'izay. Dia tamin'izany efa ela ihany tsy maninona tsy malaza, maninona tsy dia fantatra. Izay Antsamo tsy mifototra tamin'ilay mozika loatra ilay création anay fa variana amin'ny sedaseda manao mozika n'olona be da be. Dia hitanareo eny ngambany any anaty spectacle maromaro dia teny artiste malaza azy efa niarahana fa inona ny antony hoe créena ny mozika satria Antsamo samy auteur, compositeur et en plus moa zany musicien efa fantatsika dia ilay mpanoratra izy koa mpihira tao anatina orchestre anankiray zay tamin'izany andro zany. Dia rehefa tafaraka izay Antsamo namorona hira sy hira voalohany Baolina Tsabo izay Vasianaka Vosika moa zany tena vazy vita ny Baolina Tsabo dia mitetika tsy niavy contrat izay Antsamo niavy contrat mitetika ilay Antsianaka iny da théorie isan'ilay manina zao nefa tena nipotsofitsika satria manina nanaovana clip jejejo koa misy clip fa tsy haiko toto fa natao fotsiny tamin'izay moyen moa tamin'izany. Amin'izao fotoana ny tarikako na mozika verina amin'izay satria natoka verina amin'izay satria nijanona amin'ilay tena hoe maha musicien zany fa fantoka tanteraka ato anatin'ny tarika. Izay zany aloha zany tena inconvénient anay teo zany sakana ho anay Antsamo satria variana mandeha tournée miaraka amin'ny zala camarade dia lasa foana dia tsisy fotoana ho an'ilay mba mitena mihitsy moa zany tena olo. Dia amin'izao efa vony efa mijanona tanteraka ato manana hira telopolo izay Antsamo amin'izao ady mbola miketrika foana misy an'ilay gona mizedazedany dia manina efa mandeha be ilay gona mizedazeda ho antsika Antsiana zao fa efa mandeha foana ina mizedazeda zany mizedazeda mandeha tsisy direction zany sans direction zay tena mbola nasianaka izy io tena fananina mihitsy tamin'ity ataona hira satria mitantara identité manokana zany ao anatin'ilay ohatra zany tantarany GM zany dia vonona foana ny fiara-miasa rehetrarehetra nanao spectacle zay na any ambanivohitra be ohatra hoe tany Ampandritsara zao zay bezaka zany mandeha zay Antsamo dia ny ekipa rehetrarehetra moa zany grand complet tarika gona mozika misy olombelona eo amin'ny 400 zay no miaraka mivoaka musicien anankidimy Miampy Anà, Lanto, lead vocal Sosy Lanto dia misy chanteuse anankiroa dia misy mpandihy anankiefatra eo dia misy miaraka amin'ny salaminay koa moa fanamby foana mandeha ny spectacle fa manao cabaret koa izay Antsamo na acoustique ohatrohatr'izany dia efa mandeha foana ny mozika. Dia misy ihany koa ny tamin'ny farany teo zao tao Morarano arahana tamin'ny era Morarano fa spectacle Antsamo dia mandeha foana zany zay misy contact ajanaka eto ambany eto raha mazoto nareo na dia tavatava fotsiny ary mitarika gona mozika dia arao page dia mandeha eo misy ao anaty TikTok koa misy séquence be maivana ao anaty TikTok misy hira be maromaro eo amin'ny 30 eo ny hiranay amin'izao telopolo betsaka any zany fa manomboka amin'izao zany nitarika gona mozika dia mifantoka tanteraka amin'ilay fampahafantarana izay zany misy anilana teo moa zany hoe ilay mandeha dia tsy manao tsy afaka manao ninona mihitsy fa mijanona amin'izay amin'izao zay merci daholo.